fandraisana andraikitra ohatran'izao moa zany dia tsy an'ny filoham-pirenena rery ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana fa misy asa be lehibe afaka ataon'ny fitondram-panjakana fa misy ihany koa araka ny teneniko hoe lay mentalité toe-tsaina mihitsy zany mila hovaina ny antsikaray avy ny toe-tsaina tia fivoarana ny toe-tsaina tia mandray andraikitra ny toe-tsaina hoe tsy manary fako ao anaty fatroka le olona mandeha mihitsy izy dia manao sensibilisation mijery an'ireny tsika zany tsy afaka mandeha satria akaiky be io ino le lalana le natokotezana dia ahoana tsy afaka makany afaka mandrosolosy kely fotsiny tsika angambany raha afaka satria tena te hijery an'ilay izy mihitsy amantsy raha afaka fazona an'le afaka mipetraka iny reo dia misy cause tamika raha misy vizona ka pour la sécurité Etsy dia matapy io zao. Lavitra be lavitra tena lavitra ao anaty dimy zay vao tonga ary amin'io embouchure ary amin'ny ranomasina. Milatsakaty dia tsy fiasahirana tsy possible tena mila misy fanetanana be atao an'ilay olona zodiaka moa le anaran'ity samyty le asa tokony ho atao eo zany na fanamboarana Etsy zao le pont izy zao tokony tavatsika eto le pont. Misy posy mandehandeha. Io zao ny pont voalohany. Salama dôly. Ia, amboaritsika ity mba ahafahanareo mifamezivezy. Tsika moa zany zao mijery an'le canal de Pangalana eto Toamasina. Ty zany ahafahana mifamezivezy sy mitondra entana fa hitanareo amin'izao zany ny zavatra olana tena tsetsina tanteraka mbola tsy tafavoaka koa tsika nefa mbola lavitra vao mivoaka ny an-dranomasina dia zao moa zany anariana olona fako feno bararata ary tsy afaka mandeha intsony zany ny lakana amin'izao tsika miteny izao dia zay moa zany ny zavatra jerevana tsy satria rehefa avy ny orana dia miakatra ny rano eto Toamasina satria tsisy intsony zany ny alehan'le rano dia ty canal de Pangalana mity eto Toamasina ity zany anisan'ny hoe vahaolana iray hoentintsika ka eto moa ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny APMF efa ho avy eto zany ny le fitaovana fanaovana dragage dia hanao an'le dragage io zany tsika manomboka rapitso diovina tanteraka zany ty canal de Pangalana ty fa efa amataonany maro efa firy taona toy zao tsy afaka nandehanana intsony efa roapolo taona mahery zany tsy afaka nandehanana ty canal de Pangalana ty zany hoe le miditra eto Toamasina
fa ankehitriny efa vitantsika ny atrezakatrezany afaka mandeha zao amin'ny Efa canal. vitantsika zany amizao manomboka eo amin'ny Port Fluvial Manangareza ka hatrany a Mananjary. Hatrany Mananjary zany efa afaka mandeha ny sambo Afaka zao. mandeha tsara ny sambo satria tamin'ny 2019 tsika misy président dia nao no nitokana an'ilay drag teto Toamasina dia efa vita izay fitokanan'izay dia tonga dia miasa ny APMF. Dia amin'izao fotoana zao zany efa betsaka ny sambo avy any Mananjary tonga eto tonga vokatra. Dia sady maka reny ciment, vary, marchandise général reny aty Tamatave. Zany hoe hatrany Mananjary mandrapahatonga eto Toamasina zany izay anamboaritsika tamin'ny nanomboka tamin'ny mandat voalohany hatramin'izao dia efa afaka mifamezivezy tsara daholo zany. Fa ny eto Toamasina amin'izay zany no amboaritsika tsy ho diovina tanteraka dia ho dragiana daholo izy rehetrarehetra tao. Fangalana mamakivaky ny Toamasina mivoaka ny amin'ny Toamasina zany le atao zany. Zany hoe mamakivaky ny Toamasina miala aiza moa zany le toerany ty? Reto akaiky Tapakalana. Tapakala? Tapakala moa tiako mata. Tapakala. Miala eto amin'ny Tapakala zany depôt Analaknina mandrapahatonga any amin'ny Hôpitaly Be io zany ho amboaritsika. Fa zao ny zavatra tokony ho atao aloha misy fampitezana tokony ho atao satria le olona zany betsaka no tsy manaraka ny lalàna. Manary fako ato anatin'ny rano ny fako rehetrarehetra dia arinato ka eo zany no zavatra ho ataony chef fokontany ny miametomboka ny amin'ny mera tokony mijery zany ny zavatra rehetrarehetra mba analana ny reny fako rehetrarehetra reny. Salama daholo nareo e. Ho diovintsika ty dia samy manadio daholo fa amboarina le canal tsy tokony manary fako ao anaty rano ny rehetra zany. Dia ny olana jareo ny rony zao hoe hitanareo eo zao dia fako. Dia eo zany le olona no manary an'le fako dia izay zany mahatonga hoe efa nandritra ny 20 taona mahery tsy afaka nandehanana ity canal de Pangalana eto amin'ny tanànan'ny Toamasina ity. Fa apetratsika zany mifanamby ankehitriny hoe amboarina tanteraka io diovina tanteraka dia misy olona mihoatra ny any amin'ny 1000 na mihoatra an'izay mety ho 2000 personnes any zany ho alaitsika dia miaraka manadio fa ny olona rehetra koa dia tokony manadio ny tandrify azy. Ka eto zany tonga dia miteny sahady ny maire, ny gouverneur, ny maire, ny chef fokontany rehetrarehetra dia samy manetana ny olona tandrify anazy. Jerevana hoe hita amin'ny ankavanany io. Zao zany le olana be. Le fako dia eo ny arin'le olona. Dia jerevy koa hitsakaikitsy koa dia eo ihany koa le olona no manary fako. Ka ahoana moa tsy apa hoe apatsetsina n'ilay canal de Pangalana nefa zavatra ity toerana ity zany dia mihoatra lavitra noho ny lalana satria ny lalana tsy misy goudron fa ny lalana ny rano any koa dia afaka atao lalana araka ny tenenina teo dia hoe afaka hitaterana entana, afaka hitaterana olona ary izay no ataontsika mba afaka mitatitra olona amin'ity toerana ity sy mitatitra entana ihany koa fa mifandraisana andraikitra ny tsirairay avy. Zareo vao netony zao dia eo ny tsikafona tsisy manadio, ny bararata dia arian'ny olona eny. Zareo ny reny fako ary amin'ny sisiny ery dia ao daholo ny olona manary an'le fako. Ka zay ny fandraisana andraikitra ohatran'izao moa zany dia tsy an'ny filoham-pirenena rery ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana fa misy asa be lehibe afaka ataon'ny fitondram-panjakana fa misy ihany koa araka ny teneniko hoe lay mentalité toe-tsaina mihitsy zany mila ovaina ny antsiraray avy, ny toe-tsaina tia fivoarana, ny toe-tsaina tia mandray andraikitra, ny toe-tsaina indrindrindrindra mba ho tompona andraikitra ny tsirairay avy mba samy manadio ny tandrify azy fa raha samy tsaina indrindrindrindra mba ho tompona andraikitra ny tsirairay avy mba samy manadio ny tandrify azy fa raha samy mandoto ny tandrify avy daholo dia tsy ho vitantsika mihitsy ny fampandrosoana sy indrindra fa ny fanovana tiana ho atao. Zareo le amin'ny sisiny rony zao dia zareo ane le fako dia ariny le olona rehetrarehetra le izy.
rehefa tonga ao aloha eo koa zany tsika dia misy koa eto moa ny ministre ny environnement ny tompona andraikitra eto toerana rehetrarehetra misy mijery satria pollué tanteraka ilay rano ato aloha ato tena feno menaka. Misy orinasa anankitelo moa zany zay hoe miasa manodidina ety eo amin'ity partie ity misy fandraisana andraikitra satria io ny lazaina ny protection de l'environnement, fiarovana ny tontolo iainana mba tsy hampisy fiantraikany amin'ny fahasalamana sy ny fiarahamonina. Dia tsy maintsy apetraka zany ny fepetra rehetra ho an'ireo orinasa anankitelo lehibe ato zay mandraraka ny menaka amina moteur reo fahitako an'ireo dia arina ato anatin'ny rano dia mazava ho azy fa maty ny biby mety hiteraka aretina ho an'ny fiarahamonina ihany koa. Jarenareo ilay sisiny reny zao trasina menaka amin'ilay sisiny rehetrarehetra reny. Jareo tsara le eo aorianareo ihany koa dia maloto tanteraka le rano reny zao dia jareo tsara ny sisiny reny zao trasina menaka daholo. Zany efa nanaovana fitovina ngeza be io niaraka tamin'ny marionety président tany daholo ny ekipa atao amin'ny dalana, ny ekipa Nita, ekipa ny Enelec, ekipa ny Jirama, izay entreprise rehetrarehetra na ny Ambatovia aza dia efa niakatra tany amin'ny instance supérieure zany tany amin'ny ministère ny hafarany resaka ny fanaovana teto Toamasina momban'ity pollution amin'ity canal de Pangalana amin'ny entrée-ny port fluvial aty fa miandry zay farapahan-kevitra tany ambony zany izahay aty hoe inona ny disposition raisina par rapport amin'ilay fivorinana atao. Tsy maintsy misy fepetra raisina ary tsy maintsy misy fanasaziana ihany koa satria zavatra zay moa mahatsara midina ty fotsiny ohatr'izao mahita marina ny zavatra tena misy satria mazava ho azy fa tsy misy mihitsy fiarovana ny tontolo iainana ataon'ilay orinasa izay mampiasa an'io satria mampiodina milina goavana izy ireo zany dia tena amina litra maromaro mihitsy dia le menaka rehetra zany zareo le amin'ny sisiny renany tonga dia arina zareo ato amin'ny rano. Vao hitanareo fa tena lasa maitso tanteraka mihitsy zany ilay izy ary mitrasin'le rindrina rehetra reny koa zany dia hita mihitsy hoe reny zany fiakaran'le loto sy menaka. Ary raha jerevantsika reo zao misy dépôt reo ambony reo misy orinasa goavana maromaro dia ireo zany no mazava ho azy ny fitaovana rehetrarehetra an'izy ireo zany dia lasa menaka lasa makato anatin'ny rano daholo. Nefa tokony ho toerana mahafinaritra izy ity, tokony toerana afaka hitsangatsangana na afaka mba fialamboly ihany koa afaka ho atao amin'ny olona mandeha amin'iny canal de Pangalana ity ankoatra amin'ny fitaterana entana zay solona zay ho atao tsangana eto le président ary efa betsaka ny olona mandeha amin'ny toeran-tsangatsangana namorony canal de Pangalana. le menaka sy gazoil tena mahery be satria tena misy fanarinan'le izy mihitsy ary tsy afaka miala amin'izay reo tompona andraikitra reo satria tena tompona andraikitra mihitsy reo nasy reo sy tena misy fofona lehibe mihitsy fa tsy afaka atotsiny zareo tsony tonga dia notifiena hoe manary reo menaka tsy traité zany ao anatin'ny rano miteraka pollution zavatra.
dia anaovana imo amin'ny toerana rehetrarehetra iny. Izay no anaovantsika anazy dia tonga dia atsika amin'ny herinaratra ny fanaovana an'izay. Mitandrify an'ireto orinasa roa reto zany a, dia tena hita fa tena misy diversion na matière polluée an'le rano ireo société anankiroa ireo. Satria zareo no mitandrify an'ito an'ito dia tonga dia io le menaka be tsy olona tsy orinasa ny alavitra mihitsy zany fa ireo anankitelo ireo zany no tokony andraikitra amin'izao zavatra izao. Sika malagasy moa dia mahay, misy ihany koa ny mahay zany eto satria ito zao misy sambo amboarina, sambo amboarina. Zareo chantier naval malagasy misy chantier naval aloha zany. Ary efa betsaka be ny vita teto, centaine de navires. Tena manana ny fahaiza-manao mihitsy. Raha manadita mantsafina zany ny malagasy sambo tahaka an'izao dia manao ny désenclavement ny région enclavé rehetrarehetra eto amintsika eto. Sady sambo goavana mihitsy izy zany, mitondra marchandise zany reny zao samy mitondra marchandise. Misy ny manao passager. Fa amin'izao fotoana izao zany Monsieur le Président, ny sambo rehetra vita avy aty amintsika dia efa mividy sambo aty amintsika zany zareo any Comore. Ampiasain'zareo amin'iny côte est de l'Afrique iny amin'ny fotoana izao. Fa betsaka be zany sambontsika malagasy vidinany. Tena tsara mihitsy ny mahita an'ilay satria goavana le sambo izay amboarina ary maromaro moa ny orinasa manao chantier naval eto zany. Io zany anatin'ny asany TMF ny migerer ny carrièren'ireo chantier naval ireo, mametraka an'ireo ho matianina. Zay zany anisan'ny mission ny TMF. Salame! Sote!
Buang sedikit saja karena dibanding masukkan sedang tumas. Agora se preparar de Sudah bisa kasih jaret. Ada ya? Ada ya? Ada. Dulu tadi barang.